Tontolon'ny fitaterana indray kosa taorian'ny fiakaran'ny vidin'ny solika dia nandray fepetra amin'ny fampiarana ny sarandalana araka ny tokony izy izay tokony nampiarana folo taona lasa izay ireo coopérative mpitaterana eo amin'ny tobim-piatsonan'ny fiarakodia etsy Ambodivona. Nanangona ny vaovao teny an-toerana dia Moravakaran-Driamanalina sy Mamra Samuel. Ampiatra ny sarandalana ara-dalàna izay efa tokony nampiarana folo taona lasa izay ireo coopérative mpitaterana amin'ny zotra nasionaly etsy Ambodivona manomboka amin'ny herinandro avy io araka ny fanambarana nataon'ny fikambanana mitatitra zotra nasionaly eto Ambodivona na ny FIPINA androany. Nisy ny fivoriana tanterahan'izy ireo omaly nanapahanja ny fanapahan-kevitra izany. Manomboka izao araka izany dia eo anelanelany 5,00 sy 2,00 ariary sy 2,00 sy 3,00 ariary ny sarandalana makany Mahajanga, eo anelanelany 5,00 sy 1 alina ka hatramin'ny 2,00 ariary kosa makany Toamasina ary 4,00 ariary ny makany Antsiranana. Fa noho ny tsy fahazakan'ny olona ny filiana 160 000 dia nandray fanapahan-kevitra izay transporter teto Ambodivona indrindra izay foana coopérative sy ny tokony andraikitra fandrindra ny raha miasa eto Ambodivona nametraka azy ho 125 000. Atreo izany izay transporteur n'Ambodivona dia tsy mieritreritra nampiakatra fa kosa mba hitazona hoe io 125 000 masina ary 75 000 farany ambany ho an'ny Tamatavy. Ankoatr'izay fampiarana ny sarandalana ara-dalàna izay dia isy ihany koa ny fanatsarana ny fandaminana amin'ny ankapobeny eto amin'ny fiantsonana fiarakodia eto Ambodivona. Isy ny komity mpandrindra petraka ampiatra io fanapahan-kevitra io. Marina fa coopérative misy 2,50 ny mivondrona eo anivon'ny FIPINA. Ho an'ireo mpanjifa midika ho fampiakarana amin'ny sarandalana no ataon'ireo coopérative noho izy ireo efa zatra anazy fihenam-bidy hatrany tao anatin'izay taona maromaro izay.